tsy navelanao izay hipetrapetraka tany amin'ny toerana izay misy anay tany fa ianao mihitsy no trotro anay tonga eto mitantana anay Jesosy fa ianao no tena fantatro ny oritra fantatro ny feo fantatro ny anana fantatro ao daholo izay efa tonga eto androany Jesosy eo satria tia anay dia miorika mijery mihevitra izay asoanay andro amanana indrindra fa ny fananay ary tsy fanana irery fa ny fiainana mihitsy dia misahirana aminay takizao hoe mankasitraka Jesosy sotra tsy hitanay izay ambarany amin'izany fitiavana izany azany hiverana ianao eto zany isoranay manokana eto amin'izao andro azo mananja anao mankasitraka anao manome voninahitra anao fa masina ny anao mahely ianao be voninahitra ianao mamitra mianatra ianao ka na dia tsy mba tahaka ny fomba ny any an-danitra na reo olo-masina izay fany aminao niderana ny ankalazaina ny anaranao Kristy katreo fona rehetra manao hoe masina 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 Jehovah tomaro eny voninahitra ny rehetra amen dia mahasaky toerana Alohan'ny anombohana resampirian'ny fiangonana dia fitenenana fiarabanantsika fisaoranantsika dia antsika aloha dia nikely ny soratra eo Romains fahavalo dia ny andiny fahatelo mety tombo antsika amin'izao andro fanokafana fotoan-dehibe fanokafana zao mpianarana soratra masina amin'ny anatra somariva takizao tsy anasanantsika rehetra amindrindra fotoana rehetrarehetra eo atorino miandro fahavalo dia makitsika ny andiny fahatelo ihany eo atorino miandro fahavalo ny andiny fahatelo pejy 750 amin'ny zato vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy miaraka tsika rehetra manao hoe dia namany felananao izy ka namelanao nono dia nanomeanao mana ho anao izay tsy fantatrao na nilazanao ampafantariny anao fa tomby ihany veloman'ny olona fa izay rehetra ataonao vava Jehova no hiveloman'ny olona amen ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana hivelinao fahamarinana fotoana lehibe fotoanandro